miarabantsika rehetra indray izay manaraka an'izao fandaharan'izao izahay. Mbola ny pasteur Mahery Razafindralambo Antrano no tonga ho tokantranonao androany mitondra an'izao fahasoavana izao. Hiditra indray anjara ihany ve i Russie sy Chine amin'ity adiny Amerika sy Israela izay mifanandrina amin'ny Iran ity? Raha vao izany tokoa mantsy no mitranga dia azo antoka fa ho tonga ao amin'ny fitsofana ny trompetra fahenintsika dia ny ady lehibe fahatelo izay ady nucléaire efa niresahantsika teto foana izany. Mamaivay dia mamaivay ny ady ao amin'ny onon'ny Eufrate ary atahorana no mbola fitarany maneran-tany. Tsy napozin'ny Amerikanina sy Israela nefa ny fizotran'ny ady ankehitriny satria ny kajikajin'ny Amerika sy Israela dia ny ampiasa ny heriny rehetra mba hanafoana ny fanjakana ao Iran ary hosoloana fanjakana apetrany izay tiany atao ao izay azony fehezina tahaka ny nataony tao a Venezuela izany. Lazaina ombenombeny aloha fa hoe ny antony voalohany ary ny tanjona izay tena nanapotehana ny Iran dia satria raha vao manana fitaovam-piadiana nucléaire Iran dia nilaza foana izy tany aloha tany fa i Amerika sy Israela no reheny de la carte voalohany, tsy hoe tombonin'ny tany intsony. Raha jerena lavidavitra kokoa anefa ny antony ara-geopolitika sy geostratézika dia ny tena tanjon'ny Amerika manaraka dia ny fe tanteraka ny solika ao Iran, ametraka fitondrana vaovao azony baikoinao isika mba ahafahany fe tahaka ny nataony tao Venezuela, ny fehan'izany pétrole izany. Tao Venezuela mantsy nalain'ny Amerikanina kely ny filoha Maduro tao dia nokadrainy tany aminy tany Amerika dia efa filoha mandeha makany amin'ny fankatoavana azy no mandimby ao. Nanohatra ihany io filoha io tamin'ny voalohany fa rehefa tena noteren'ny Amerikanina ankehitriny dia manomboka voafehan'ny Amerikanina ny angovo ao Venezuela ankehitriny ary tsy mahazo manondrana solika sy angovo makany amin'ny Russie sy Chine intsony Venezuela. Dia izay ihany koa no tian'ny Amerikanina atao ao Iran satria anisan'ny manana pétrole sy angovo betsaka indrindra maneran-tany roa firenena roa ireo dia Venezuela sy Iran izany izay mamatsy an'i Chine. Ny tena manana ny sokotry ny solika betsaka indrindra mantsy dia Amerika aloha voalohany indrindra, ao Russie, fa Iran sy Venezuela koa dia tena manana ngeza manaraka azy eo. Ny sinoa anefa no mpifanandrina ngeza indrindra amin'ny Amerika na ara-toekarena, na ara-tafika, na ara-teknôlôjia, faharoa aorianan'ny Amerikanina ny sinoa. Fa efa misy milaza raha hoe efa mihoatra ny Amerikanina ny Chine raha resaka teknôlôjia ny resahana. Ka ny tian'ny Amerika atao dia ny andemenan'ny Chine ao anatin'izao ady amin'ny Iran izao satria ny sinoa dia manafatra solika sy angovo avy any Venezuela sy avy any Iran ary ny fitopolo isan-jaton'ny tanjaka Chine dia miankina amin'ny solika afarany avokoa. Mino aho fa tonga dia azonao sahady fa hoe ny adiny Amerika sy Chine izany ny tena ady anankiray manaraka ao anatin'ity adiny Amerika sy Iran ity. Ka ny mampahery ny tanjaka Chine izany dia avy ao Iran sisa satria ny any Venezuela efa voafehan'ny Amerika. Dia izay io ataon'ny Amerikanina io hanafoana ny fanjakana iraniana, ametraka fanjakana vaovao izy ao Iran mba hifeny solika ao ary andravany io fanjakana io avy eo dia hivarotra ny solika maneran-tany afa-tsy ny makany, ka dia tsy hivarotra ny solika makany Chine intsony. Dia izany no mahatonga ny Amerika mandany vola be mandefa an'ireo samy mpiady lehibe anankiroa, USS Abraham Lincoln sy ny USS Gerald R. Ford satria tena vola tsy toko tsy firohana lany amin'ny fandaniana amin'ireo samby ireo isan'andro, millions de dollars isan'andro. Dia mihevitra izy fa tsy matiantoka raha ny kajikajany satria ngeza be koa ny tombontsoa ao ambadika izany hoe maka ny pétrole ao Iran izany. Tsy napozin'ny Amerikanina nefa ny zavatra nitranga satria raha ny kajikajany filoha Trump aloha dia mihevitra izy fa ho vitany vetivety izany. Efa novonoiny ny filoha iraniana maromaro ary mihevitra izy fa hanaiky resy Iran. Mihevitra izy fa ho vetivety dia ho vita tahaka ny tao amin'ny Venezuela ny ady. Mihevitra izy fa ho mora ny ametraka mpitondra fanjakana izay ho feheziny ao avao dia anjaka misolika ao amin'izay izy. Fa rehefa maty ny mpitondra iraniana Ayatollah Khamenei dia ny zanany no nandimby, Mustafa Khamenei, izay tsy napozina fa mbola manana fitaovam-piadiana miafina maro matanjaka tokoa ary mahery vaika kokoa no ny teo aloha.
tsy manaiky resy nefa Iran fa mbola vonina ny manohy niady hatramin'ny farany any ary milaza fa mbola na 10 taona aza dia mbola vonina izy niady. Tsy fantatra aloha izay mety hoe tena fahamarinan'izany hoe tena vitan'izany tokoa izy fa mbola tena mitohy ny fandaroana bomba misile makao Israela izay tena mbola memahery vaika dia memahery vaika ary efa ahina ho fitaovam-piadiana tsy conventionnel intsony no ampiasain'ny Iran amin'izao fotoana izao. Ny atao hoe conventionnel dia manaraka ny fepetrany ady nodarofany daholo ny bazy amerikanina tao amin'ny Union Eufrate iny, tao a Qatar, tao a Bahreïn, tao a Koweït, tao a Jordanie, Irak, Arabie Saoudita, Émirats Arabes Unis dia notapenany Iran koa ny lalan'ny sambo mpitondra solika rehetra izay mivoaka avy ao amin'ny Union Eufrate iny ka mandalo ny toerana atao hoe Détroit d'Ormuz izay mamatsy ny ankabeazan'ny firenena maro. Ny vokany dia efa tena miakatra tsy mijanona ny vidin'ny solika manerana ny Eoropa amin'izao fotoana izao sy ny manodidina. Nanao fanambarana ny iranianina fa tsy hanokatra mihitsy an'io Détroit d'Ormuz io izy fa hanakatona azy tanteraka. Namoaka ny samy mpiadiny noho izany ny frantsay sy ny anglisy. Charles de Gaulle no anaran'ny an'ny frantsay ary Prince of Wales ny anaran'ny an'ny anglisy mba hiaro ny faritry ny Union Européenne sy hanampy ny sambo izay efa miantsona amin'ny amerikanina anankiroa ao efa miantsona ao amin'ny Union Eufrate iny mba hamahana ny olana amin'ny fanampenany Iran an'io Détroit d'Ormuz io. Atahorana ny fitaran'ny ady any amin'ny Union Européenne ankehitriny noho izany satria efa mandrahona ny daroka misile sahady any Frantsa sy Angletera amin'izao fotoana izao. Ny Iran nohon'izany famoahany an'ireo sambo mpiady lehibe anankiroa ireo. Eo tsika izao tena memamaivay dia mamaivay ny ady fa manara-maso ny toy ihany kosa tsika. Fa mipetraka ny fanontaniana hoe hipetraka amin'izao ary ve Chine amin'izany tetikadiny Amerikanina nanovana ny toe-kareny ho fairano izany. Tsy mbola fantatra izay ataon'ny Chine fa mitondra antsika anara-maso izany amin'izay mety ho toy ny tantara indray amin'ny manaraka. Hatreto mantsy dia tsy mbola mandray anjara mivantana na Russia na Chine fa manampy kolaka ny Iran kosa ireo amin'ny famatsiana tsy mijanona fitaovam-piadiana maro. Efa mahalala an'izany daholo ny rehetra. Misy hery efatra lehibe izany ho vahana hoy ny Baiboly ahatanteraka ny ady ity. Hoy ny Apokalipsy 7:7-10 milaza azy hoe vahao ny anjely efatra izay mifatotra ny Eufrata hoy ny lehibe. Efa nianarantsika foana fa ireo soavaly efatra ao amin'ny Apokalipsy 9 ihany ireo. Ka ny soavaly fotsy io tsika dia ny Union Européenne. Efa io miditra amin'ny ady io izy, io mandefa sambo de guerre io. Ny mainty dia ny Amerikanina, efa izy mihitsy moa no mitarika ny ady. Ny soavaly atsatra na ny maitso kosa ny lazan'ny Baiboly azy dia ireo silamo mahery fihetsika ao Moyen-Orient ireo. Ny Iran sy ny ekipan'ireo, Liban, ny Yémen. Ny mena kosa dia ny Rosianina sy ny Corée du Nord ary ny Sinoa. Mbola mpamatsy fitaovam-piadiana hoy isika izy ireo aloha hatreto. Fa tsy fantatra hoe hatramin'ny roviana ny tena hiditra indray anjara tanteraka satria tsy nanome fotoana ny Baiboly fa hoy ny 5:20 milaza azy kosa hoe amin'ny ora sy andro sy volana ary taona izany fotoana izany. Izany hoe amin'ny ora midaty tsy fantatra izany satria ny hoe andro sy volana ary taona mantsy dia milaza daty anankiray izany, jour, mois, année, andro, volana, taona. Izany hoe amin'ny ora anankiray izany amin'ny daty tsy fantatra hoe roviana fa tsy Jesosy Kristy ihany no mahalala an'izany dia aneno izany trompetra fahenina izany satria hiditra ny soavaly mena, hiditra indray anjara na Chine na Russie, Corée du Nord. Soavaly mena ireo ameno ny fepetra ahatanteraka ny ady ity. Ireo hery efatra lehibe ireo ho feno tanteraka dia ho feno ny fepetra ahatanteraka ny ady, ho ringana ny abatelin'ny olona eto ambonin'ny tany. Na izany na tsy izany aza nefa dia tsy ny olombelona no manao ny fotoana fa Jesosy Kristy no manao ny fotoana rehetra satria mamaritra ny fiaviany io. Izy ihany ny tompon'ny fotoana rehetra sy ny teny farany amin'ny fahatanterahany zavatra rehetra. Izay tiany ihany na ho tohizany ihany amin'ny fahatanterahany izany ady lehibe izany na mbola ho ahembony amin'ny fotoana izay mahamety azy. Ny anjarantsika dia ny miomana, miambina
ary manao reglo eo anatrehan'Andriamanitra mandray ny filazantsara izay nataony Jesosy Kristy. Mibebaka miala ny fahotana rehetra, atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandevina n'izany fahotana izany mihitsy ary mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina mba hitondra antsika hitaridarana antsika mankany an-danitra. Izay ihany ny drafitr'Andriamanitra mahareglo antsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Mametraka ny veloma mandram-peona indray ary amin'ny fampianarana manaraka tsika dia hijery indray hoe raha raikitra tokoa ara moa izany ady lehibe fahatelo izay tsofana ny trompetra fahenina izany dia hojerentsika hoe iza daholo ireo firenena izay lazain'ny baiboly fa mety ho rayé de la carte na mety hoe mbola eo foana mandra-pahatonga ny tompo. Milaza mantsy ny baiboly fa ahafaty ny ampatelon'ny olona eo ady io, izany hoe raha 8 miliara mahery izao ny isantsika dia 2.9 miliara mahery izany no faty ao anatin'ny fotoana tena fohy dia fohy, satria fohy dia fohy izany ady nucléaire izany. Ady fohy indrindra nefa mahatsiravina indrindra eto amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona io, fa mivavaka isika mba eo ambanin'ny tana maherin'i Jesosy Kristy ny malagasy rehetra sy izay mihaino amin'izao fandaharana izao. Amin'ny manaraka indray ary dia samy ho tahian'i Jesosy Kristy tsika rehetra. Veloma tompo.